mafinaritra tadiaviko naendrika eka azafeninay zitumpoko naendrika eno mafinaritra tadiaviko naendrika eka azafeninay tunganufuahu mufanambarananirai natukametagayanamu halalanienjikyu sananakuzaza anuzaivalazanirai nanaki usanayanahu halalanienjikyu nayenjikyanenu mafinaritsani natiaviko nayenjikareka azafeninay nasatananahu nanunya satananirai katumamandorianahu halalanienjikyu epatianachau fisaulutenirai kandenatukoianahu halalanienjikyu mafinaritsani tadiaviko nayenjikareka azafeninay taulupamunzi napanantenanisinay nanatetokoianahu halalanienjikyu salumufunana sakafumarusunirai taminanizanianahu halalanienjikyu Sera Kristina ato amin'ny trano fitiavana eto Maharivo Ambositra. Izaho moa no responsable voalohany nampiandraisan'ity trano fitiavana eto Maharivo ity. Izay eto misy masera 5. Ny fikambananay dia fikambanana Marialy ny trano fitiavana. Ao amin'ny fikambanana Marialy ny trano fitiavana zany dia misy sampana maro izahay. Ao ny Masera Carmelita Minera de la Charité. Dia ao koa ny frerany trano fitiavana izay misy eny Akarefo. Ny mpanorona ny fikambananay zany dia iray ihany. Misy ny sampana laika ihany koa aminay dia misy ny Institut Sikile na ny mpiara-miaina aminay maharitra ato amin'ny trano fitiavana. Dia ny mpanorona fikambananay do Mario Prandi izay pretra diocésiana italiana izy io.
Ny antony namoronany ny trano fitiavana zany dia ny hoe mba hanompo ny Kristy ao amin'ny mahantra. Zany hoe i Kristy miseho amin'ireo mahantra ireo. Ny karismanay dia mibanjina ny Kristy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Eucharistie ary ao amin'ny mahantra. Dia ny antony tena namoronany Domareo ny fikambanay zany dia hoe mibanjina ny Kristy ao amin'ny mahantra. Dia ny teny matetika dia ny hoe raha tsy manompo ny mahantra dia tsy fiainana izay fiainana ny liturgie izay. Zany hoe ny fiainanay dia liturgie mitohy mandrakarivo satria mibanjina ny Kristy 24 heures sur 24 heures. Dia izay no azo ambara momba ny fikambananay. Tonga teto izay tamin'ny 770 sy 700. Zany hoe nankalaza ny fahadimapolo taona izay tamin'ny 720 sy 2000. Feno 10 taona zany ny tranonay eto Maharivo Ambositra eto. Ny asa tena ataona eto zany dia ny mikarakara an'ireo mahantra, indrindra tena hoe tena ny laozan'ny olona. Ny karakaraina eto moa dia misy ny tsy salama ara-tsaina izy ireo, eo koa ny malemy izay tsy afaka manao ninnininy. Ny ataonay mibanjina an'izy ireo ao amin'ireo mibanjina ny Kristy ao amin'ny mahantra. Karakaran'ireo zany tena asana eto dia ny fivelomanay moa zany dia mivelona amin'ny providence na ny fanomezan'Andriamanitra. Ireo marary karakaraina ireo dia olona tsy matetika olona efa nilaozan'ny fianakavianany, tsy mavita na inona na inona, fa olona tena hoe fahanana izy ireo sasana isan'andro dia soloina lamba. Dia izay ny tena hoe ataonay. Dia ny olona moa zany rehefa hoe marary ohatran'io na sembana ny olona dia matetika ilikiliky ny fianakavianany. Fa ny anay kosa zany dia hoe i Kristy rehefa nijaly na nilaozan'ny mpianatra izy dia masomarina anaraka azy teny mandrakariva. Dia ny anay koa zany ireo olon'ireo rehefa ilaozan'ny olona dia izay kosa manorina fianakaviana vaovao miaraka aminy. Izany hoe manao fianakaviana miaraka amin'ireo marary ireo izahay dia miara-misakafo aminy, miara-milalao aminy, miara-mivavaka aminy. Izay ny tena hoe fiainam-pianakaviana, fa tsy hoe mitokana amin'ny marary dia mitokana amin'ny masera, fa izay zany dia tena hoe miara-miaina mandritra ny andro manontolo na amin'ny alina na amin'ny atoandro. Dia izay ny tena ataonay amin'ireo ankizy ireo zany. Dia ny zavatra tiako afarana amintsika ihany koa ireo ny asa ataonay tsy asa sosialy fa asa fanofonan'Andriamanitra. Dia ny tena ataonay tsy hoe mandray ny olona rehetra ihany koa nefa fa jerenay fa mampianatra ny olona ity ny mahantra. Ny tena tanjonay zany hoe sekoly fampianarana ny trano fitiavana zany dia tena hoe sekoly fampianarana ny olona itian'ny Kristy ao amin'ny mahantra. Dia ny fiarahamonina misy mahantra isan-karazany dia tsika raha tsika tsy mikarakara an'ireo mahantra ireny dia tsy feno mivavaka ataontsika. Fa ny fibanjinantsika mahantra, fandraisantsika mahantra dia tena hoe fandraisantsika ny Kristy satria izy ihany ny teny hoe izay ataonareo amin'ireo madinika ireo dia izah no anaovanareo azy. Dia ny zavatra ataontsika amin'ireo mahantra ireny dia ataontsika amin'Andriamanitra. Ary ny olona mikarakara mahantra tsy very fahasoavana, tena hoe izay mity dia mahazo fahasoavana amin'Andriamanitra satria hoe rehefa mity ianao dia mahazo famindram-po satria Andriamanitra ihany ny teny hoe izay mahafoy be dia omena be. Izay ny tena hoe azoko ambara amin'ity fikambanana Carmelita Minera de la Charité eto amin'ny trano fitiavana Maharivo ity. Dia manentana antsika mba
ity mantra ary ny tranonay koa dia mivoan'ny olona rehetra raha tia mangy anay nareo dia tongava fa mivoa isanandro ny tranonay eto Maharivo eto dia etontsika no afaka mianatra an'izay hoe fitiavana marina izay satria ireo mahantra ireo dia indraindray jeren'ny olona hoe tena tsisy ilana azy nefa ireo tena mahavita zavatra be ireo satria ireo mahavita mivavaka ho an'ny olona rehetra ary afaka mizara hafaliana ho an'ny olona rehetra izy na dia ohatrany ohatra ny fahasembanana izy manana hafaliana mandrakariva nefa ny olona indraindray manana ny ampy manana ny toe-batana feno afaka manao zavatra rehetra nefa tsy manana hafaliana fa reo ankizy karakaraina eo olona malemy ireo olona manana ny fahasembanana nefa dia tena hoe afaka mizara hafaliana ho an'ny olona rehetra ireo ary tena mpanorona fikambana moa teny hoe ny mahantra ny mpampianatra anareo dia ireo zany tena mpampianatra anay mpampianatra antsika rehetra amin'izay fananana hafaliana fiarana amin'Andriamanitra mananana faharetana eo amin'ny fiainana mandrakariva fa tsy dia hoe manana izay hoe fahakiviana izay ny teny fanentanana kely sy afatra ho antsika zany izay manana faniriana hiditra amin'ny fikambanana Carmelita Minera de la Charité ity dia izay mandray ny tanora izay mikely 20 taona dia nenay zany manao regardante embolana dia aveo miditra ny iverina ny an-trano mandinika rehefa avy nanao ny stage nandritra ny embolana zany dia miverina ny an-trano mandinika raha tapa-kevitra na tsy tapa-kevitra dia aveo miverina manao aspiranty dia ny aspirantinay maharitra 2 taona dia ny manao pré-postulante dia manao ny postulante dia novice 2 taona zay zany dingam-piofanana misy ato aminay ho an'izay tanora manana faniriana dia aveo manao ny voady voalohany arakaraka izay sitrapon'Andriamanitra izay dia ny olona raisinay amin'izao andro izao moa ilaina ny olona hoe mahay satria tsika miatrika ny vaninandro ankehitriny dia olona manana ny baka zany no raisinay miditra ato amin'ny fikambanana izay no dingam-piofanana misy ato aminay fa raha misy koa zany olona hoe dia hiaina ny toe-panahinay na laika na tanora hafa dia afaka miaina ny toe-panahy io satria araka ny efa voalazako hoe misy sampana maro ato aminay sampana frera sampana laika sampana masera dia raha tia hiaina ny toe-panahy dia misy laika afaka miaina ny toe-panahy ihany koa satria maro ny efa laika manampy anay ato kristianina tsotra miaraka mikarakarahandreo mahantra ireo aminay fa zany hoe izy tsy mijanona ato fa mianatra amin'ity mahantra ihany koa izy dia aveo mizara n'iny any amin'ny fiarahamonina misy azy dia araka ny efa voalazako ihany koa ianareo izay kristianina rehetra dia fataro hoe ny mahantra tsy any masera fa ny asan'ny fiangonana ny fikarakarana mahantra ary ny asa ataonay dia asan'ny fiangonana asan'ny eveka io fa noho ny hoe tsy fahavitan'ny pretra sy ny eveka ny asa rehetra dia izay no hoe manao an'izay asan'ny fiangonana izay solotena fiangonana ihany izay no eto fa ny eveka no mametraka anay eto solotena izay manao an'izay asa tokony atao izay satria ny asa moa atao amin'ny fiangonana tsy maintsy fampitsinjarana samy manana ny asa ny olona kristianina tsirairay avy dia nenay zany no asa pastoraly ataonay dia mikarakara ny mahantra dia araka ny volaza ihany koa hoe izay miaina amin'ny providence fa tsy mbo manana hoe fidiram-bola na ohatra mpianatra hoe mampianatra dia misy école azy aloha fa reo ankizy ireo no izy mahantra dia tsy manana fanampiana avy any amin'ny fianakaviana izy ireo fa na dia misy izy ireo tsy hitakory ny fianakaviana fa maty azy izy dia miara-milevina aminay izy satria tsy alay ny fianakaviana fa raha mbola hoe manana fianakaviana moa dia zana mamerina azy any rehefa tonga ny andro farany dia ny afatra atao farany hoe raha misy tena fitiavanareo ny mahantra ihany koa araka mbola azy teo izay miaina amin'ny providence dia mandray ny fanomezan'olona izahay satria izay tsy mbo manana fidiram-bola dia izay fanomezan'olona izay no ivelomanay
ireo olona malala tanana zany no manome anay ahafahanay mivelona sy mikarakara andreo mahantra ireo satria ireo zanaky ny fiangonana ireo zanaky ny firenena ireo ary adidin'ny firenena sy ny fiangonana no mamelona azy ireo sy miasa satria ireo ankizy ireo manana zo velona manana ny ain'Andriamanitra ao aminy sarobidy ireo satria ain'Andriamanitra no ao amin'ireo ankizy ireo na inona zava-misy eo aminy